efa voaomana daholo retinetako. Aiza daholo areo mpiara-mianatra amiko mbola tsy misy tonga naray aza. Zavy diso mainka loatra sa. Iny ty malasamborona anao rehereto ry samy. Ianao nge sisany andrasany e? Fa za ahoana ny andrasany e? Angatsy eto moa fotoana amin'ny fanaovana. Ahoana koa ary ianao zany? Sendra mbola tsy vonona aloha e. Ery amin'ny toerana fanaovana baolina amin'ny fotoana fa tsy ty ampianarana. Fa ahoana koa ary zany ataon-dra misy zany e? Lazay fa eto ny fotoana androany. Tena amin'ny fitahana iny ara izany e? Voapetrapetraka tanteraka ianao zanyko. Neverina efa tsy nandenga ianao e? Dia fa inona zany mbola nalehanao taty ampianarana raha izany ka? Nisy zavatra diny dia ndraha nanakaty fa teny ilaina maika be amin'ny fanasarana asa ataontsika ny tany lavitra any le izy. Ka so ihany zany ianao fa nandalo taty fa raha tsy zany dia taraiky rery ako. Atsararany kosa aloha zao a. Zava-dehibe aikina noaviko rehetra mihitsy ny sangisangindra misy. Andao amin'izay fa ao ange fiaramanidina hitondra antsika e. Ka tena tsy ataoko vita moro zao raha misy raha tafahoana sika ka. Zavatra fa ny azoko leferina fa tsy toe-javatra manan-danja be ohatran'izao. Fa nga mbola tsy mifankahazo foana nareo lahy reny e. Ka tsy haiko mihitsy elonany amiko e. Ka sao dia amin'lenao intelligent-ko. Ohatra nareo feo mantsy hoe miezaka manindry ianao io sao tsy mahasongina anao mihitsy eo amin'ny resaka fahaizana. Tsy ataoko mahasongona azy zany raha izay inona ake a. Tsy mitovy ny mianatra sy ny tsy mianatra. Fa efa tonga kolo sika dia ataony olona. Ohatray fa to tsisy nizaniza tsony. Fa ahoana zao? Nefa nolazainao teo fa eto ny fotoana. Sendra diso fitadidiana koa ary ianao ty. Efa tonga tao daholo ny rehetra. Neto ka rehefa nampangalana toerana ny fitoerana entana. Na le iray aman-dren'ny mpianatra rehetra teo koa aza ne to tsisy tratratsika tsony. Tena tsy mazava amiko zao a. So dia sika sianao mihitsy aza ny tsy tiandry zareo andeha. Mangina beto nefa vo teo mihitsy nery zareo any teo e. Tsy sanatria manofy akory na verisaina. Dia ahoana zany ny atao raha izany e? Tsy moramora nke zao romeo re. Sady mbola sangisangindra misa ihany ve sanatria? Tsisy azo atao afa-tsy maka saina sy mandinika ny tokony atao aloka. Tena lany fotoana antsika raha izany fa ndao aloha anatona tompona andraikitra tokony havan'izao olona zao. Ndao ary aloha hoany amin'ny birao dia hita eo ny toeny. Tsy raha lonkosa izao e. Azo parana sy figafiana tsotra izao. Ferintsika ry samy e. Efa lasa daholo ny ndray namantsika. Iza indray zany ny ambadiko izao. Ka hoe nisy konto mbola tsy nilama hono antsika sianao ka tsy tokony handeha sy tasy sika raha tsy milama izay. Dia tsy maintsy miandry amin'ny manaraka indray izany ondry. Ka na zany izy ve dia atao bitaka ohatra an'izany. Ekena hoe zanak'olona sahirantsika fa efa nisy fifampiresahana mialoha nefa tsy maintsy ho fenoantsika ny vola fa miandrikely fotsiny e. Ataoko ahoana zao ny filazan'ny dada sy neny azao. Sao ny atao ary e. Aleo zany milaza amin'ireo ray aman-dreninao. Ianao kosa milaza amin'ireo ray aman-dreniko. Aleo ary izay natao mba tsy hanapoka azy ireo ny fahitanantsika veriny. Kanefa maizy ianao miresaka fa olona taitaitra sy mora safotra ankeny eny e. Sao anahirana io ka voarora toy ny daka amborika eo ny tenako. Masa matahotra ianao fa haiko tsara miresaka amin'ny to e. Izay dia aza mitomantsony aloha fa manana fanantenana. Tsy ho verimaina sanatria ny fikelezana aina nataontsika hatramin'izay. Efa ety amin'ny famaranana faratapony indray ve voarenika sika. Misy tsy faly ny atafa voantsika amin'ny fiainana mihitsy ny olona ka. Ka izay ilay fiainana romiora. Tsarovy anefa fampipanentsika ny ariana foana. Tsy ho lasa loha zany. Ao maika izao no mamelona ny ampopotsika. Tsy maintsy miandry fotoana manaraka indray izanyko. Tsy maintsy mahita amin'ny famen'ny vola tsy ampy io tsika mandrapatonga amin'ny fotoana e. Dia inona ny ataony samy? Aza manahy ianao fa hitady hevitra amin'ireo namako ary hitady asa tselikaikely mandrapa. Misaotra ianao profesora nandray tanàna ny menadafa raha tsy teo ianao dia taraiky tanteraka izay. Zany tokoa profesora. Raha tsy ianao dia verimaina fotsiny ezaka nataonay hatramin'izay. Indrindra moa fa ireo ray aman-drenina izay nanao ny haintsy ho zavatra mihitsy mba hatafitanay. Tena mialatsiny aminareo menadafa fa na za koa zange tena gaga amin'izao zavatra zao e. Le solo tenako vaovao mantsy no lasa nitaonareo mpianatra reo any fa za mbola nisy taratasy ny karakaraiko izay dia izay vao afaka nandeha. Mizaka ny antso azy moa fa tsy misy tratrantsy ry zareo na ray azy e. Hatramin'ny mpanamory avy ny tsy tratrantsoko.
tsy mampaninona anay izany profesora fa rehefa tonga somanao fanazarana asa tokony saza ao anay fotsiny izay dia milamina. Ka zara aza nge nisy an'izay e. Fa raha tsy izany dia very fanantenana tanteraka izahay. Izay ary aloha izy da fa aleo andeha. Mbola betsaka koa ny programa tsy maintsy hofonjeko mankony. Asa tara fotsiny fa tonga avy maraina fa izy fiaramanidina naka antsika eto ny alatsinainy maraina. Mandram-piona profesora. Eny ary eo. Dia faly izany izay no fanvaha ihany ny olana. Tena faly ary izany a. Ho lasa ihany tsika afaka andro vitsivitsy. Efa fiaina ihany koa ilay vola tsy ampy izay natao sakana sy nandehanantsika. Hitanao izany fa misy ifandraisany amin'ny raha misy ihany izao. Izy mihitsy nilaza tamin'ny tompona andraikitra fa ampitrongo voahomantsika ka sahatra ho antsika ny ahita vola tsy ampy. Samy mpiray tanindrazana izao ihany dia mifanao tsinitsinina. Fa ahoana aloha nahafantaranao an'izany e? Ka hitanao, nisy afatra miafina nalefany tampoko ny antritriny tsy nalasa antsika iny fa tsy nahavita nanokatra Facebook mihitsy moa raha izao. Ay, tena vitany hatramin'ny tony tena ohatran'izany mihitsy e. Dia ho hitany kely ny azo azy rehefa tonga antsika. Na izany aza, mahaiza mandanjalanja ny fihetsem-po izany ka. Haiko tsara mantsy ianao rehefa tezitra izay. Fa manina osa ny fiaramanidina izany no toa hafahafa. Misy olana ara-teknika hono ka tsy maintsy midina faran'izay malakitsika. Ranomasina be ange nefa eo ambanintsika io ry samy e. Keny tokoa. Fa ahoana ary ny eritreritra ny mpanamory? Inona indray ary ty sakana mahazo antsika manaraka ty? Efa mba faly teo mba hahita tany vaovao tsy fahita kanto dia izao indray no mitranga. Inona ny atao reto fa tena hipaka amin'ny ranomasina ange izany fiaramanidintsika izany e. Reto ny aroina aloha e. Napy atao fa tsy misy azo atao antsony any ozy azy mipanamory e. Tsy ekondra vitsy izany isaina dia enjerany ny ranomasina fiaramanidina. Izay fa efa voapetaka daholo ny aronainay profesora. Samy miomana tsara daholo tsika ary samy misintona fofinaina tsara daholo a. Aoriana nisa telo ataoko dia miara mitsambikina daholo ny rehetra. Ao! Vonina feno ry samy fa ohatry ny lozanao manala kilaoty indray a. Tsy fa misy ao anatiny fa tena mahavesatra be ty kilaoty anaovako tika. So dia anahirana eo rehefa eo am-pilomanosana. Vonina tsara daholo nareo a. Isa, roa, telo. Tony tsara aloha mifoso izany. Efa manao izay ho afa an'ireo mpairano mitady ny anabavinao. Profesera, tsy ahatombona hatramin'ny fanahiko androany mahita an'izao zavatra mitrango izao. Ka ina ary ny atao e? Ka tsy mandry ny saiko fa andeha hanampy azy ireo ahy e. Manonja be ny rano ka mila tsy ho tohatra. Aleo ireny miara-miandry vaovao eto tsika. Tsara aza mba vetivety dia nisy sambo afaka mamonjy antsika ako. Samy a! Tena lasa ihany izy. Avy hatrany dia nitsolona. Ary toa tsy mibotra tsony fa tonga dia niletika niaraka tamin'ilay onja be teo izy. Sary natrivy ka moy olona ray indray e. Le anabaviny aza ivalany nenina sisa. Samy ke fa nondrarana teo mbola lasa ihany. Niroviko loatra sisa ty voatazoko ty. Tena mahery tsy ho tohatro tsony izany eo izany. Efa miareraka koa. Ilay milaza azy ho kalaza laha amin'ny famonjena vonaza. Tena tsy misy takotso. Sary sisa taraketako fondrano ity. Misy zavatra zaho rehatsinge fandranoty. Tena olo fandraza lo esaka ihany anatiny lavidavitra. Miora. Mahery fo ianao ry samy. Tsy naposiko maherany be ohatr' izany ianao ko. Nga hita izay hoe maherany fa latsaka katerena dia tsy maintsy manao izay azo natao e. Fa tsy nintsony aho tavaveriny ianao avy hatrany dia nisarian'ny onjiny raha vantany voantsambikina teteh ambony sambo. Kilalao fa iny no mamy profesora. Izay no nahavahako namonjy ny anabaviko. Ary faly efa mahatsiaro tena so mahatsara izy ao. Dia raha painambenimbeny ry efa tafita soma tsara ihany nareo. Misaotra anao sainge mbola samy tsy tafitsika izao fa mbola aty ambony rano aloha. Eny,
tsy laviko izany fa ny aindehibe ny tiako aviana dia mitony amin'izay fa efa atao anaty sambo any itsika izao ka tsy misy tokony ho ahina intsony ka ilozako aloha ianao fa hijery amin'ireo indray efa tsara karakara izy fa aza manahy dokotera malaza eran-tany nefa mitsabo azy aho enjana nahazo ary samy mafy rehefa te ho tafita eo amin'ny fiainany raha napoiziko ohatran'izao aloha tena tsy lazaka aza manary tokakia toy izy nyity eny e tsy maintsy izay moko fa maninona koa no mijanona ny samy fa misy inona indray ary ka za aza mba gagako andraso fa ty tamin'ity professeur mihitsika moteran'ny sambo ka tsy afa mandrotsika voalazan'ireo tato sambo fa afaka ora vitsy dia iletika ny sambo raha tsy voavany olana za ve professora tsy malana akato sika dia miditra ambotepina izay tsisy hevitra ntsony matoa efa manomboka mizara gilet de sauvetage ny tatsambo izy ta resaka fa tia ny voyage mampitebiteby andrindra hatramin'izay dia ho safitra ny rany indrometona sahady ve izany efa misy sambo rainina farana ihany fa tsy tonga raha tsy afaka ora ray ony dia hiazo azy eto fotsiny izany tsika mandritra an'izany sao dia tokony ampianarinao milomano atsy anaty piscine nyity sambo ty ihany ary aloha samy ka aza lefa lavitra ny sainy ho iteny foana izay atao fa aza mikiropaka neritsaina atao ambony tonga ety amin'ny fiantsonana ihany tsika ry samika vavan'ireo teknisianina ihany ny olana tamin'ny ora farany saingy tsy tonga tamin'ny toerana naleany sambo fa nampangalana tsy fiantsonana hafa aloha mandra-piandray an'ilay sambo vao nafarana fa araka ny voalazan-gita teo ry izy mianatra dia efa tsy lavitra eto ny toerana ivatanantsika raha tsy miandry ny sambo manaraka azy tsika tsy maninona misy toy izany aizandray professora tsara koa izany dia ahoana izany atao misy tomobily efa nafarana any ka tsika ho any amin'ny trano fivatanana ka samy mandry kely dia sady anararoatra isakafo amin'izay koa izany fa reraka sika so ihany fa nisy andreto sakafo nizaraina ho an'ny mpandidy tato anaty sambo reto fa netantsika ity very niaraka tamin'ny fiaramanidina any anaty rano daholo tonga ty anaty alanaovana ny fikaroana ihany sika mahagaga fa tena tsy misy tratranjo mihitsy ireo namantsika lasa tatiana ray aza ndre zao anefa mba misy ihany na dia tsy mahazo loatra aza misy ina professora tsy entana ve reto ento koa reto daholo ny entan'ireo mpianatra ay e tia koa ny entako fa efa nisy nitondra taty to tsy dia mifanalavitra amin'ilay toerana nampidi-doza akory ange ty toerana voalaza fanaovantsika fikaroana sy fanazarana azy ity tena tsy mifanalavitra tokoa fa on zao professora ety mihitsiko hitanareo fa efa misy toerana fitobena sy fatorina eto azafady any ianao professeur misy inona ry sany eno ohatrany lasa ina koa ianao izany misy raha mitedebe ange eo amin'ny tapindohanao tsy mare marary ve ianao professora jereo fa feno mihitsy ilay blouse fotsinao tena tsy mahay ninina nisy koa moa ny ariana dia tsy hitako ran'olona io dia taizany efa nitete taminao ratsy zany eritreritro zany fa hoana jerenareo angefa misy lohan'olona koa ty io miosiny raha tanteraka ka tsy fantatra ntsony hoe izy losa fa efatra izay ny lohan'olona hitantsika nandritra n'izay fotoana nandendehanana tato anaty ala tato izay zao no manambara amintsika fa nisy nanjoro mpianatra rehetra tonga tato dia misy telefona misondrasa efa-potika zay zany no tsy natratra antsondry zareo na ray aza raha azoko tsara dia lisy fifanjevona izany tato anala tato satria jereo fa misondra avokoa izay jerena rehetra ry zareo hitanareo ve nitako inona ny hitanao ry samy fen'olona miantona eny ambony hazo oay misa zao io miantona io sady efa tapaka ny tongony troa mila miala ato inga antsika raha zao tsanga-javatra zao na tsy mila mamaly faty amin'ny tsontsika sianao ry miora vitany amin'ny sy ny fitiavan-tenany avy aloha zany ho hafa izay atafavoa anaty malaky zao ny atao ry samy fa ahoana zao ho laza fa toerana amin'ny lamina aty ka nahoana ny lasa mystera ohatr' zao tena mety efa niova tsy tony teo aloha tsony angamba professora ka araka ny saritany anefa dia efa tokony tsy hampidi-doza ntsony ty toerana ity
dia isika nefa tena efa lasa lavitra be aty avoana aty mihitsy. dia iverina sandro sika profesora. Tsy azo atao intsony ny mandroso. Dia ho aiza nefitsika e? dia miverina izany rehefa tsy mandrosoko. Sady tsy afaka miverintsika no tsy afaka mandroso. Tsy fantatra mazava ihany koa izay efa vala ato anaty ala ato. Ka mety ireny biby masiaka ireny sa mety inona izany ny fiheveranareo raha izao fahitana azy izao? Mila mifilalana izany tsika ko. Tsy izany ka. Maika tsy mety satria tena samy vahiny ato tsika. Nikidy efa lasa raha teo ka tsy misy afaka moka na hanoro lalana antsika ato. Dia ahoana ihany izany ny atao rehefa tsy afaka handroso sika sady tsy afaka henitra e? Tsy lavitra antsika ny fahavalo. Ny mety indrindra dia ny miafina aloha mba tsy ahitana antsika. Izany hoe tsy izany eto ihany izany tsika. Za indrindra mila manambatra ny herintsika telo fa tsy moramora ny azo antsika raha zao fatin'olona maro ripadripaka izao. Dia ahoana ny atao profesora? Indrindritsika izao raha ihany ka azo anefitsika mety ho raisi-potsiny satria eny tena kilalaon'ireo fahavalo raha izao olona antondrareo eny izao. Tena izay tokoa. dia inona izany ny hevitra? Izao hoe alohantsika manao lavaka. Amin'ny fomba ahoana nefa? Misy fitaovana fandavanao ka tsy ho ela be ve izany e? Eno sady mora fantatra ihany koa satria tsy maintsy ho fantatra hoe misy tany avy nandavahana eto. Dia tsy ho sarotra ho azy ny hamantatra an'izay misy atsika. Raha izany indray dia tsy olany. Hitanareo misy rano mandeha tsy hanaritsika ny ranotany avy eo. Raha izay indray angaka tena tsy mifaka. Aleo atomboka ny asa sao dia ho tonga ihany ho fahavaloko. Navita lavaka tonona antsika telo ihany sika ty. Sady tsy fantatra mihitsy hoe misy lavaka be ohatran'izao eto satria efa voatafy sy mirakofana rafoka azy tsara. Etsy an-daniny koa moa ato ambany hazo midoroboka be ty izy. Nefa mbola tsisy ninona niatra tamintsika treto. Mety hoe mbola variana amin'ny rembony ihany ireo fahavalo ka izay mbola tsy nahitan'zareo antsika. Ka tsy zarantsika aza ve? Amin'izay mantsy mba misy homanana tsara. Mila mivonina ara-tsaina ara-materialy mihitsy mantsika. Eto am-piomanana aloha dia andao alaina daholo ireo vatsin'ireo mpianatra rehetra any amin'ilay toerana nanatopendrareo an'ny entany. Tsy hay mantsy hoe roviana antsika vao tava avokatoko. Tena hevitra mety mihitsy izany e. Ka iza ny andehaka azy? Tena aleo ry zareo miaraka daholo iza no tetavinareo hitsarina rery ato? Tsy maintsy misy iray mijanona eto mihaino ny manodidina. Andanarina rehefa aleo izany iandry ato e. Iaza mihetsiketsikety mihitsy ianao mandra-pahatonga anay Vetivety izay dia miverina eo e. Andao angy anary efa memaizina ihany koa any izany andro izany. Tena tsy hita se nalehan'ny samy profesora. Mahagaga izao. Za nefa efa namepetra azy mba tsy hala eto. Dia ahoana ny ataontsika? Sarotsarotra ihany ny fampitadiavana ato anaty ala ato amin'izao andro maizina izao Dia avelany fotsiny ve izany izy? Aza mikoropaka be ohatran'io aloha ianao fa mitony e. Ndao hiditra ato anaty lavaka ato aloha dia ao mandinika an'izay tokony atao. Tena tsy taitra mihitsy anke ianao izany profesora e. Tsy hoe izany rehefa eo anoloan'ny toe-javatra ohatr'izao dia tsy maintsy miezaka mandamy-tsaina. Mila herin-tsaina izao zavatra atrehantsika izao ry miora. Sanatria ve ka efa babon'ny fahavalo ihany kosa samy Mangina hoe ianao fa misy mikasokasoka ao ambony eo izany. Tena vao ambonitsika ao mihitsy izany sao dia samy izao. Mety ho izy tokoa ve? Raha izy ve dia tsy halaliteny na hiantsoantso antsika? Tena tsy izany nononao fa ohatra ny ngonongonona izany zareo. Izany hoe maro ry zareo. Raha fandrenesako an'ilay feo dia ohatra ny biby izany fa tsy olona ka. Tsy fantatrao ve hoe inona ny resahany? Biby ve moa teny mazava tsara e. Ka nefa ange dia tena mifamaly resaka ry zareo izany Fa hoaiza ianao ry profesora? Efa lasa zareo izany fa tsy nisy nikasokasoka sy ngonongonona intsony aleo somary tobazako maso kely ihany aloha hoe inona marina izany. Na izany raha mailomailo ihany ianao sendra mbola mamitsy akory zareo Sokasoka kely ohatr'izao fotsiny ange ny saron-davaka Inona ny hitanao profesora? Toa tsy mahetsika sy tsy mateny ianao? Ila kiraro ty voatsapako ty fa tsy hay hoe manao kiraro ve izany ry zareo Tsy mitombony izany. Mety ila kiraron'olona babon'ireo tany izany.
Sady ohatra ny maimbo ra izy zany. Tsy nahita ninina koatran'izay ve ianao e? Nahita ohatran'ny olona mitsirika be koa teo ka izay ny tena nahataitra mafy ahy teoko. Olona iza koa ny raikiraika aty amin'izao andro maizina Tsy diso ny fahitako fa tena tsanganan'olona le teo ka. avy aloha ambony eo ihany aloha ilay kiraro teo fa mbola tsy fantatra hoe anisa satria mbola maizina ny androko. So dia anyza misanatria e. Aloha iandro mazava dia hiteo profesora. So fa misy an'ireto vatsy reto eto antsika sakafo ato fa raty izany dia matin'ny anohanana sy ny etaeta atsika. Ny lamba firakitra koa misy matevina betsaka rehefa manaova mafana tsara. Sady edivana moka koa fa tsiko ity tsy azo anrehetra hafa amin'ny alina fa manjary tonga dia fantatra ry zareo hoe misy atsika atoko. Nanahoana re izay profesera sy miorany sady efa tafavoaka ny ala rehefa avy nandositra an'ireo olon-dipinan'olona ato amin'ity alty. Efa lasa lavitra ihany aty fa mbola tsy mahita tanàna na ray aza. Tena efa mereraka sady mangiry firy any ratra amin'ny tongotro. Tsy hita ny ila kiraroko fa otrobako ny vato tany amin'ilay rano lamosako ny tongotro. Tena fanina zany. Tena tsy zakako tsy ny tenako. Tena tsy zakako tsy ny tenako. Fahaizako azany to misy sovaly io ary izako ty ranga lehibe ty. Manahoana tompoko? Oy, tena tsy mamaly izy sady tsy fantany fiteniko. Ohatra ny vahiny mantsisy fa tsy mitovy firenena amiko. Efa natsaro teny ianao ry tovolahy. Inona hono izany teneniny? Tsy mitovy amin'ny fiteniko ny fiteniny. Miteny vahiny izy. Azonao ve ny fiteniko? Eny e, azoko tsara. Fa izy ianao raha tsy madiso azafady. Lokanina ny fiantsao fa ianao no iza dina nataonao aty? Samson tompoko. Fa foezina amin'ny hoe samy fotsiny dia mety. Mpianatra avy any Madagasikara. Mpianatra? Fa manao inona aty nefa? Tsy izany fa hanao fanazarana asa sy hanao fikarohana ny atondihana sy ireo namako kanjo tafajanona tany amin'ny toerana nampidi-doza izay. Aiza zao ireo namanao? Mbola tafahitsoka any anaty alano zareo. Fa za kosa nisy nanenjika dia zao tafavoaka ny ala zao. Iza no nanenjika anao? Karazan'olona ohatran'ny hafahafa ireny nanenjika tompoko. Tsy haiko hoe izy ireny. Tafiditra tany amin'ny faritry ny olon-dina ireo raha izany. Tsy azo hitsofoana mihitsy eo ala io fa izay tafiditra ao mbola tsy nisy tafavoaka velo izany fa dia nahagaga ianao. Azonao omena fanazavana misimisy kokoa momba an'izany ve? Mety ho gaga angamba ianao hoe fa maninona mbola misy karazan'olona toy izany ao amin'ny eo ala io? Ka za mihitsy io. Fa maninona no toka-monina any izy ireo? Ireo karazan'olona ireo dia tsy liam-pivoarana. Nisafidy manokana ny hijanona amin'ny fomba nentin-drazana fahagola ka nanokana ary namaritra ny faritany manokana. Ve izany ny antony nahatonga ny toeran'io faritra meny? Izany indrindra no nampasiaka sy tsy mahamela mahazo azy ireo. Nanaja sy nanaiky ny safidin'izy ireo manodidina ka tsy misy samanelingela sy misopatra azy ireo izany. Dia ahoana izany ireo namako izay mbola taraiky any? Mbola misy fanantenana kely ihany ve sa? Kely dia tena kely ny fanantenana ho an'ireo namanao ireo mety efa lanin'izy ireo izay. Dia inona izany no tokony ataoko? Tsisy akoatran'ny hoe mampiony tena dia miverina mamonjy ny tandrazanao na mivoatoeraka fanomezana ny fianazarana azy sy fikarohana ataonao. Tena tia tena ra izany ka. Fa ahoana? Ataoko ahoana amin'ny fijery ny mpiray tandrazana amiko vira voraina sy hanapara ny fahavalon'ny filanty. Tsy afaka nijanona fotsiny amin'izao ka. Tsy maintsy miady aho. Inona izany no tiana matao Ka sao dia mba afaka manampy ahy ianao amin'ity indray mandeha ity Ary tsotra sy mora miraikim-po aman'olona ianao izany Fa inona ny antony mahatonga anao miteny an'izany ka? Zara raha nisy minitra vitsy izay ny fampiresantsika sady tsy hainao hoe iza tsara. Tsoroko aminao fa ampy ahy nefa nalalako ny anaranao. Ny anarako ny fantatrao fa momba tsy hainao Ka olombelona ara-dalàna ohatra anah fiverako anao. Dia mino aho fa afaka nampy ahy ianao. Tsotra n'ireo sasan'izay mifanaikitra sy mihinana ny namany. Ka raha hoy aminao hoe naman'izy ireo ihany fa tsy izy akory. Maninona tsara? Oka aloha izay ny fokofokonao ry miora. Tsy rety ianao raha tsy tena efa mihainandro aman'alina mihitsy.
ka tsy haiko ny ino hoe lanindreo fahavalo ratsy ihany koa ny anatahako profesora. Ka mahatsika mihitsy niarana hitany ilakirariny nentin'ny fahavaloko. Ampinono reny sainy dia atao izay atafavoahana ato. Tovery fa tetỳ tany lavitra ty ange izany tsika. Mila hery sy akingany tsika raha teo tafavoaka ato. Tsy mahazo misaratsaraka tsony ihany koa. Efa andro maro anefa izay nitsanona antsika tato anaty lavaka tato. Hita taratra ao volombavanao izany izay efa mialava. Tsy aleo ve mamivoaboaka kely eo ambony eo tsika. Ilaina tokoa ny masoandro na izany aza nefa efa mba mahazo anjara masoandro ihany tsika rehefa atoandro ka inona indray dia avintsika akoatr'izay. Sa te hitony teny ianao? Tsika nge rehefa manao maloto mivoaka any any. Mahagaga ange. Ohatrany tsy nahare zavatra nikasokasoka tsony tsika elaela izay. Izany tokoa. Mety hoe variana ny lavitra any daholo angamba ry zareo. Samy raiko tahotra ato nefa tsika. Dia mandram-poviana tsy hovatsika hevitra ka ilefim-belato profesora. Nanomboka tamin'ny nahafantarana fa efa nandalo teto ny fahavaloko mitady fatratra ny raha tsika. Te valan-drano iray aza izany fa aloha hiakatra. Ndana dia aza ela loatra ianao aza tonoana ny mijery manodidina toy ny fanao mahazatra vao mivoaka ny lavaka. Izay fa aza manay ianao Velako ireo aloha ianao sy ny akansanao profesora fa sa indray tsy harotra an'izao fiainana andavaka izao foana. Akaiza ihany ary tia mora mbola tsy miverina foana hatramin'izao. Ela be tsotro ny fanony na dia vato aza ve ny nalatsaka dia mbola tsy ho latsaka izay. Misy dia tongotra maromaro reto amin'ny vovobovoka reto. Mitovitovy amin'ity tongotra olona ihany reto izy saingy somary mitalesaka be fotsiny. Mahazava izao fa mety ireny karazan'olona nalam-pianan'olona ireny no ato amin'ity ality. Aloha hiverina ny andavaka amin'izay sendra misy azy eo ny tebotebotsain'ny profesora ka. Misy mitsaitsaika indray izao ao ambony ao izao. Mety miora ve? Aleo manana ihany ty vatakazo be ty fa raha vao tsy izy dia ny ana ataoko tonga aloha satria avy hatrany dia izao manokatra ny lavaka izao izy. Iza ho Za ihany rehefa aza mipararetra ohatran'io Ay ve. Toa mahery vaky atsotra ny mahazatra nanokafanao ny takon-davaka ka naveriko fa izako. Ka maike niverina fa misy zavatra hitako tao velany tao Inona ny hitanao tany? Nahita dia tongotra maromaro mitovy tanteraka ny amin'ny olombelona. Mety hoe aniza nefa. So dia andreo mpiara-mianatra nandalo tato ihany. Tsy amin'ny mpiara-mianatra velively ka. Fa hoana tonga dia tenenanao an'izany Satria lehibe sy mivelatra avokoa ireo dia tongotra ireo. Ireo mpianatra koa ange manao karary profesora Dia anizany raha ary izany hozy izy ianao. Sa misy olona ankoatrantsika ato? Tsy mino aloha fa raha izany dia mety olona mpianan'olona izany ny ato. Ahoana koa izany? Ka reny karazan'olon-direny azo heverina ho isiny izany amin'ny karazana ala ohatran'ny tony. Manamarina an'izany na nohon'ny andreo mpianatra. Mety ho mora amintsika ange izany no hivoaka ato raha izany Lokanina fa maninona ny fatorana ohatran'izao Avelao anty anavitra ny namako rehefa tsy hanampy aina ianao. Tsy avelako andeha ianao raha tsy manaiky izay tadiaviko. Ka tsy mazava amiko ange ny zavatra tadiavinao Mila fikarakarana ny soavaliko ka mandidy anao mba tsy haleto. Mino fa hainao mitsaboa satria mpianatra dokotera ianao mety mahafantatra bebe koa izay fanafody azo anavotany soavaly io. Orangaty anavitra ny namako ange ny atondihako hoe tokahoana ny sakananao Ny soavalinao ve no ambony? Tsy efa milaza aminao ary samy moa fa efa tsy antenaina intsony izany namanao izany. Alanenina sy mba tsy ho tsinika anatrehany zareo ny antony anaovako an'izany ka inona moa ny anankivinao amin'izany? Tena mbola tsy fantatrao tokoa ka samy milaza an'izany ianao Fa iza ho ahy ianao Tsy mety milaza momba anao mihitsy ange ianao Tena liana ny amiko ve ianao Raha sy folazaiko ianao iza tokoa Natenako anirina mantsy ianao kanjo vao mainka anampifandravandra. Izany ray tia ny fatoranao. Zanaky ny ala ny tena marina. Tao amin'ny alana veranareo io na lehibe Samy tsy ho any tietiko raha izany. Tena leo tady hevitra malaky antsirana eto. Ny fampihinana ny tao an-tanàna indray maka. Izay osaosa dia lany ny sasany izany hoe hany matanjaka ny sehatra. Azy ireo fahefana. Mbola kely ka nalefandreo ray aman-dreniko nandositra rehefa hitan'izy ireo fa ho resy izy ireo
Zany ve? Tsy nasany ala teo anatriny izy ireo ary tsy te handao azy ireo. Fa maninona ka? Mbola kely loatra ka natahotra e. Tsy nanatsafidy anefa satria resy tanteraka izy mivady. Tsy maintsy nantositra fahoany aho. Nizakazaka tsy akijanona. Reraka ihany anefa no farany. Nieritreritra teo aho nahita tendrombohitra avy be sy toerana nafinaritra ahy. Nakahery kely teo dia nanondiko ary nanao izay natongavako teo amin'io tendrombohitra io. Teo ny nalalako fa misy fiainana tsaratsara koa ankoatra ny anay tao ambadika io tendrombohitra io satria fe ny tanàna tao ambadika tao. Dia hono taiza zany ianao nandritra ny fotoana maro ka nahavitanao an'io trano azonao io. Mbola tsy any aloha zao ny fitantarako fa ino tsara e. Eny izy ary fa menanao a. Onjotsoko zasa amin'ireny ny fiainana nanomboka teo. Ny amin'ny nataoko dia niezaka nakataka ny fiampenan'ireo nanodidina izay hitako mivezivezy teny eny. Izany hoe nanara-maso azy ireo zany ianao satria te hahafantatra ny fomba fiainana. Izay indrindra. Mafy no nahazo aho vao zotojo amin'izao fahaterana izao a. Nahelikeliky ny olona ary tsy nisy nety nianatra ny ray azy. Ny any nataoko dia niezaka nanova ny fiainako izany hoe nanao izay nitovitovizina sy nianatranatra ny fiteny olona teo an-tanàna teny. Dia iza zany nampianatra anao ny teny? Rehefa nandeha teny ny fotoana dia nisy fikambanana nanangona ny olona mpirenireny izay ka nitaizana sy nabe anay tamin'ny toboray e. Tao nanomboka anay teny aho ary nianatra zavatra maro izay tao. Indrindra moa fa ny fambola volana toe-tsaina mba ahay amorona sy karokaroka fa tsy haritra fotsiny amin'izay zava-misy eo ambany maso ihany. Tsara vitany ianao raha izany. Tiako ary satroko foana ny zanatao saingy saingy ahoana? Ny fangaro politika ilay izy ka raha voatapotra feam-potoana nitondran'ilay filoham-pirenen'ny ray izay dia raha avy ao azy koa ilay fikambanana ka samy niverina teny hoe fiarahamonina nisy azy avy ho tsirairay. Dia nakaiza ianao avy eo? Efa tsy nampaninona fiarahamonina koa fa nireserako tamin'izy ireo nanomboka teo ka niasa taman'olona teny aho. Napetra ilay fizaka ka niala tao andray andro ary nianatra ny alo tena tanteraka ka nanomboka teo ka hatramin'izao. Izay mba mibara fitiana fotsy sady tsotra. Ka raha izany angeny izy dia tsy salasalana mihitsy fa mbola te hihinana ianao matoa fatoranao ohatran'izao. Tsy meko tsiny ianao raha miteny an'izany e. Ka tsy marina ary ve zany? Diso ny viveranao. Vo hitako ianao dia efa nivira vraiko raha izany. Saingy tsy amin'izany intsony aho. Ka avy-tsory ary aho. Avy aloha nahavotra an'ireo namako fa mila mifanavotako izy ireo. Ampy eo aho aloha afahako manavotra anao sy ireo namanao raha azonao antoka fa mbola any izy ireo. Dia inona ary zany azoko hanampianao? Efa volazako anao teo aloha izany. Eny ary alefa nampy anao aho zany. Marary mafy ny soavaliko ka tsy haiko hoe inona no tokony atao aminy. Eo anefa ny any fitaovana azoko andehanana. Za moa hainao ihany fa efa osaka tsy afaka mandeha lavitra intsony. Izany nananganako ty trano azo ty aloha mandra-pasitrany. Ka raha azoko tsara dia tsy eto zany no tena afinenanao. Izany indrindra. Manana ny trano fonenako aho lavidavitra miala eto. Ay ve? Ka vao ary ahafahako mijery ny fahasalaman'ny soavalinao. Tandremo anefa fa soa mivadika amiko ianao a. Ianao ary ny atahorako hivadika amiko. Aza matahotra fa rasitrana somatsara soavaliko a. Dia hiara-navitra n'ireo namanao tsika. Dia misaotra sady ary amin'ny fiara-miasa. Ka firiana zany izy ity nefa narara ohatran'izao. Roa herinandro teo eo izay. Mbola tsy reraka be toy izay sy tamin'ny voalohany. Fa inona zany ny antondianao taty? Mijery famboleko toy mahazatra. Fa ahoana ny nahatonga anao nanana soavaly? Miala tsiny fa ohatran'ny be fanontaniana kely fa efa zatra manadina an'ireo marary kokoa dia tsy mety tsony. Tsy minina izany fa izay mampitovy anareo sy mipitandro filaminana mpanofana dia teny. Valosoa azoko tamina fifanana indray izy ity. Kosa tena tsara vitany ianao raha izany. Andrasa eo vetivety ary fa misy ravikazy ho jereko e. Sao dia tsoaka ary ianao iny. Tsy ho ela dia hiverina eo ka aza matahotra ianao. Fa ina mampika anao ohatran'izany? Ao ambadika ao. Izay fa tena hitako sy fantatro ny fahavalontsika. Inona ny hitanao dia efa torakovitra be ohatr'izao ianao? Andao aloha any anaty lavaka fa renisy ireo ilay ika mafy toa ka mihazakazaka nanenjika antsika ry zareo. Io e. Zay fa tompitsika. Ary aloha hidiana mafy amin'izay ny lavaka. Lazao amin'izay hoe inona ny hitanao? Tena tsy diso ny eritreritro fa olon-dia fahavalontsika profesora. Izany ve? Firy zareo? Tsy latsaka ny folo ny hitako. Ary tena matanjaka sy maherisetra be daholo ry zareo a. Soa fa lavitra ny elanelantsika teo fa raha tsy izany ratsy iny a.
ka sany avy mirotoroto avy eo ambony eo zanysatra ry zareo e. Tsy afa manao nininina antsika aloha ry zareo hatreto raha izany ny amin'ny marony izany ka. Tsy ahoana raha hitany atsika. Tsara afintsika ka tsy misy atahorana firy e. Na izany mila mivonona trano fa mahery tsy mody mantsy tsy ela velona. Izay tokoa fa ny olana zao dia saporotra be indray. Fa nga mbola tsy nalatsaka ianao teo e. Ka tsy nalatsaka e. Iny sahanena tsara iny nahita azy ireo ka nivadika hika tamika rehefa nenanana taoko. Fa fantatra zareo hoe mbola misy olona ankoatra zareo zany ny atao nalaka tsy maintsy ataony izay ahitany antsika. Noho izany mila mandray fanapahan-kevitra faingantsika. Dia inandray anefa ary ny atao e. Tsy fahalan'hevitra ve antsika profesora, sady mbola samy mandehandeha eo ambony eo izany ry zareo. Zao ny fanararotany e. Mila mihetsika amin'izay tsika efa ela izay. Tsy misy resy tsy miadoko. Izay vao natany an-tsaina anao profesora. Ka ahoana? Arao izay lazaiko. Fa ino ty ataontsika profesora? Tsy obitsoko voatsoko amin'izao ve tsika? Tsy maintsy raha andeha ohatry fo izay misy an'ireo fa atsika manara-maso mahafantatra ny fombany e. Dia inona ary ny ilantsika an'izany e? Sao dia ho fandany-potoana fotsiny izany. Tsy maintsy manao an'izao atsika. Raha matahotra ianao dia afaka miverina sao ana. Tsara ndrona indray fa rahalava indray misy mpanarina. Hainao ihany moa izany ko. Ka tsy manatsafidy ako. Raha hiverina ho any anaty lavaka mety ho torany tahotra ireo. Aty indray nefa ohatry ny taintaindava ohatry ny sobakakambodirina. Ka ahoana izany e? Andeha ianao sa? Raha mitovy ihany aloha miaraka aminao ka. Ndao ary fa ny fotoana mandeko. Sady ry zareo koa efa lasa lavitra be. Andraso hoe. Fa inona indray mampitakerikeriky anao e? Masoko ve mandrorosa ohatry ny mahita tanàna anie ahy e? Izany? Aveto ianao. Tsy mahatasana eo aminao fa tahaka ny hazo. Tokoa tena tanàna ireo ahavitra tsika. Ka inona ny andrasany? Nefa aleo mitandrina ihany fa ohatry ny zotra nakany angery zareo poniny miala teo e. Mila miafina tsara fotsiny tsika e. Sy ahatongavana eny izao ny tanjona. Ndao ary dia somary vilivily ihany maso misy manaraka tsika. Fa nga tsy isika izao manaraka ny zareo profesora. Ka tsy izay izy mbola taraiky any ariana any e. Ka tsy maintsy hitaona amin'ny vatan-kazy ihany izany mandra-patongeny raha zanoko. Sotranao fa efa ny anatanjaka ny soavaliko. Tsisy tokony isaorana izany ka. Moa tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Tsara izany fomba fiteninao izany saingy tsy mantetra ty intsony izany. Fa ahoana kosa ka? Ny aty samy mandeha samy mitady. Ary sako milaza aminao fa aty betsaka manontany ny ory. Tsy ilaina nefa ny toe-tsaina mpanavakavaka ohatran'izany. Zany eo ihany fa tena mahay ianao e. Fa nahazo ena sady ilay soavaliko. Anisan'ny fanafody aingam-piasa no nomeko azy teo. Afrianao no azo taingenana amin'izay ny soavaly. Aleo kosa aloha mba hiasa tsara ilay fanafody farany nomeko azy teo e. Izany hoe raha pitso farafaratsiny efa miverina amin'ilony ny fahasalamany. Tena mandaitra ilay fanafody omenao azy ka. Manan-karena fanafody an'itony alitony. Maro ny tsy mahafantatra ka finaritra amin'ny manimba ny tontolo iainana fotsiny. Izany tokoa. Efe ka ravikazo fahitako isan'andro ihany mitondra fanafody nanavitra ny soavaliko e. Ka nanahoana torimaso tor samy e? Saika tsy nalala ny andro maraina. Ny moka no nanao ny nataony. Jereo efa mibotsimbotsina daholo ny faritra lamina. Ka dino no mpiasan'ilay ravikazo odomoka iny ko. Tsy efa tokony anainga amin'izay ve tsika misy loganina? Miankina amin'ilay soavaly ihany sisa ka. Ny soavaly azy io efa mitsambikimbikina maneho ny hafaliany vao marainako. Hoe avitra ihany ara zany. Tena mahafinaritra mahita anao amintsika ohatran'izao. Mino fa anao izay ampitsika koa ianao amin'ny fanampiana amin'ny fanavotana an'ireo namako. Matoky ahy ianao fa raha mbola anina manao ka tsy lan'ireo mponiny ala dia eo aminao indray izy ireo. Ianao izay azoko atao ahy. Matoky anao ahy. Izay aloha efa nanao lavaka fiainana ihany fa tsy hay hoe naompy ve izay sa ahoana. Raha tsy dia mivoaka firy tao anaty lavaka ary zareo dia mbola misy azo antenana ihany e. Fa nga tena mikarenjy be ireo mponiny ala ireo na andro na alina. Arakaraka ka. Izany hoe misy fotoana izy ireo maka ina tsara ihany. Misy fotoana nefa na andro na alina dia tsy misy fotoana hitombenana raha tsy mahita azy. Izany e. Mila manainga amin'izay izany tsika sa ahoana? Ahoana e. Tonga dia andraso iry amin'ny soavaly fa ho avy. Tena ela fienina ko ty rangatika. Tsy
tsy hoe inona ny mbola ataony eo. Efa sasamy andro ianao zany a, miakatra dia andao nde. Fa makay sika zany angaty ny lalana. Tsy maintsy mody kely vitivity aloha tsika izenao. Fa hodiazandray ahoana koa ary. Fakaiky tsika ka ho any amin'ilay tranoko aloha tsika. Dia inona no tsy maintsy akanesantsika ty indray? Tsy fantany fotoana ve zany? Tsy maintsy maka fitaova tsika rovateny. Tokoa moa tsika tanapoloko. Izay dia tonga tsika ka. Ato ny tena misy aho. Mantso dia petrapetra. Ve ka tena manana trano be sy tsara toy izao ianao e? Nandritran'izany asa ny nananganako an'ity. Avelako aloha no fakaiza misotrosotrona aho Eny ary vetivety kosa ianao ka. Andresa velona dia sotroa fa raha mbokazo mapodipody ena tsara io. Tena ilaina tokoa zany. Ary inona ty zavatra amin'ny sakosiny entinao ty? Ilay fitaovam-pidianao etontsika io. Ve ka efa afaka etaeta tsara tsika izay. Tsy aleo manainga amin'izay. Andraso aloha sakafo e. Efa masaka izy eo. Totona fatratra ianao zany samy a. Ilaina ange maka fitoniana fiaina aloha niarika zavatra iray fa tsy hoe hoentin'ny hamehana be toza fotsiny e. Karaha ianao ary ny eo amin'ny toerako. Dia maninona? Eritrereto hoe olona efa eo am-bavahoana ny fahafatesana dia mbola sahanao ihany ve ny fandombera ao anoloana izany? Na zany aza ho amin'ny fatohan-trany. Mahaiza manangona hery fa fotoana izao. Eny ray arika. Ary ataovy malaky raha izany fa tena maina entim-bantsoko a. Fa vita reto faza be menonenina intsony e. Avy hatrany dia mahazo taona fa zaho homana vetivety. Fa ngainao tsy araka homana amiko. Efa sady mitsaingitsaingoka teo atao an-dakozia ka. Zany ray ve ny tsinana. Ka aza ela ho ianao e. Ie. Efa laniko daholo ny sakafo ny meny hafa mbola tsy miferina ihany lokana. Dia lasa izandray ary izy teo. Raha sy tsy rehako ela ny anefitra fa efa ela loatra ka. Za efa tsy tafandrimandry. Lokana! Lokana! Mivotsy efa tafiditsy ny olon ty ato tranonao e. Aiza ianao e? Za ihany ty vaza matahotra e. Ianao ahoana koa io e? Sary tavanamboariko ty afaka mivezivezy sy mifanerisera amin'ireo mponiny ala. Ahoana zany ny anavahako anao amin'izy ireo? Tena mitovy tanteraka amin'ny zareo mantsy ianao hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladia. Tsotra fotsiny. Ny olobe toana ihany no afaka manao fitafy toy izao. Fa ny ankamaroan'ireo dia miboridana avokoa. Izay no mantaranao ahy. Fa nampan'izany moa ty arkibe tongotry lavabe ty, izay anisan'ny tena nampiavaka amin'izy ireo. Efa mivezivezy ihany zany ianao raha azoko tsara. Izay mihitsy. Mamaly fahaty mangingina azy ireo no ataoko any. Amin'ny alalan'ny fanomezana pozina azy ireo tsikelikely. Hatreto aloha mbola tena sarotra ho andry zareo no mamantatra. Dia menaka inona koa zany ty hosoranao? Menaka mitovy fofona amin'ny zareo ty. Tsy misy atao izay itovizana fofona amin'ny zareo. Ve ka misy an'izany koa e? Afaka manangy amin'izay tsika. Efa ty ambabeko ty koa ny entana sy ny vatso ny menoka inona indray moa zany ny andrasana? Efa manomboka teo am-pisakafoanana ianao ny baby ny etam-be iny. Izay le hoe maiky. Tonga eto amin'ilay tanàna ihany tsika ty. Avy hatrany dia hiditra sa olana eto? Ndraso aloha marinina manodidina. Mangina. Fa lasasa daholo azy ny olona. Ndao amin'izay ry natao akaikaikitsika e. Tanàna olana nge ty izany profesora e. Jereo fa na mifarafarana azy efa tsy mipetaka ara-dalàna intsony. Fa ela tsy nisy mipetraka teto. Eno ma? Sady feno taolan'olona ihany koa ity velana ity. Araka ny hevitrao, mitoiza izany no mipetraka tamin'ity tanàna ity? Nisy olona mipetraka tamin'itony fa mety hoe babon'ireo olona ity dia lany tamingana. Izay koa ny eritreritro a. Fa ry zareo teo ange tena tsy hita tsoa nalehany teo e. Nakaty mihitsy ny lalany teo ka. Tsy maintsy arahana hatramin'ny farany nefa izay tena misy ny toerana fitopindrzareo. Tena reo ry zareo. Ary tanànany ihany ange izany ty raha izany e. Reny tamin'ny tandrozotra miakatra amin'ny makaty ireny daholo ry zareo. Izany vetso resy-potsiny eto sika. Aza mihetsika tsony aloha ianao fa efa manambanatsa lava lelanao io no ray amin'izareo reo e. Tandremo koa soa mihamafy ka nahitra an'ireo namany maro be reo a. Inona ny ataoko profesora?
tena tsy afaka mikofoka tsony apetrany eto amin'ny foko ihany koa ny antsy. Iza le vato teo tsy andry ela fa avy hatrany dia torahako aloha iny antsy iny pitika. Leo zay rana mafy ny lohany, tsy atolona azy mihitsy mantsy zao atanjana zao. Isa misaotra anao afo vao pitika le antsy. Le tonga dia tapahana amin'ny antsy ty lohany. Ary tena mahafiaina be ne izy zany. Zay ny vitany aminy. Mba hoe aleto malaky amin'izay fa efa ireny akaiky ireny ny namany. Aikany eto tsika ny anara-masony fihetsika sy ataon'ny zareo. Jereo fa rombotra be daholo ange sorareo nahita le namany tapadoha profesora. Nisy na tsara azy ihany ny fahitany ny fahavoazany namany ohatran'izao. Fa ahoana ny lasanao azany? Jery fa reny lasa ny azakazaka an'ireny daholo ry zareo nitady an'izay misy atsika. Ka tsy nisy nijanona teo na ndray izy ireo fa tezitra avokoako. Tena maro izy ireo ka tsy afa-belontsika raha ho hitany amin'izao. Aleo andeha ho any daholo izao ny fanararotana. Andao anatiny eny amin'ny toerana fitopindry-zareo amin'izay sao dia mba misy olona mila vonjy eo. Ka azonao antoka ve fa lasa daholo tokoa ry zareo teo? Zareny fabetsahany ireny ve dia mbola izy tavela ihany eo nefa aleo mahaelo ihany na izany aza. Efa tonga etsika ka ahoana ary ny atao raha mety sao dia miditra ao anatiny ao mihitsy tsika ahitana azy ao fa tsy misy ninonina fantatra dia ivelany aty. Andao ary sao dia ho tafaverinao ihany ireny mahay marahina kosa ry zareo zany tsy nisy nijanona na ndray aza fa lasa ny daholo ny karoka an'izay namono ny namany. Tena nangina vetivety teo tokoa ny tanànako. Reto zao misy akanjo maromaro miantona. Way akanjo andreo namako ireo profesora. Tena efa tsy nisy azona votana intsony ireo mpiara-mianatra namanao. Na dia isamy aiza ve dia tsy ahitana famantarana kely akory hoe aiza amin'izao. Ndraso fa izy miantona ito zao misy olona zay raha mbola misy aina. Eny tokoa Bernard lehibe vazivazy iny io profesora. Oko aloha mbola mitempo ny fony fa aleo vana ny fatorany dia zana velombelommy. Angenao profesora efa mandre feondry zareo indray ange za zany tena tsy namatsika intsony te zany. Jery fa efa misy lavaka be ny lamosiny raha vao nosokafako le fitafiniko. Tara kely zany tsika fa tokony ho avitra iziko. Jery ny reto lohan'olona novan'ny zareo azy raha tsy miparitaka mameno ity toeranyity Ndo ialeto navy tena fa mahatsirafina mahita an'ity toeranyity zany ka inona mahavariana anao? Ndraso tena le profesora mitondra an'ireo mpianatra ty efa tsy misy tongotra amatana an'ity intsony. Ayayay mitareny amin'ny misondra tanteraka. Tsy nisy afa-bela tokoa zany ny ray fiaramanidina fa tena naparany reto ny meriny taty. Mampalahelo indrindra moa le anadahako saingy tsisy azo atao intsony. Nahoana loatra io indray ianao oka izay ndao aleto fa tena efa akaiky ny fahavalo aina. Saika hienjana le lazo antsika teo tsy nisy nanaraka tatsontsika fa aleo akaina kely aloha tena efa tsy ara-dalana intsony zany afangana amin'ny fitepony foko zany. Dia efa tonga eto amin'ilay lavaka firenena koa tsika ty. Zany mbola tsy hiditra fa somary ka rivotra kely eto amorona eto tena mbola sipotra. Aka an'ilay tavoahangy misy rano ao anaty lavaka aloha dia iverina eo nakainao ambany ao kosa angamba profesorako. Izay ve izy dia mbola tsy akatra ihany? Sao natory ndraso tserena. Oe profesora fananina ianao? Tratra mifandrika. Fa izy ananao andreto fandrika reto? Rehefa avalo nanao an'izao
Efa hita ny lavaka fifehinantsika ity. Andray, fandrika inona daholo reto e? Karazana fandrika mampidi-doza reto e. Tsy feno poizina mahery vaika. Avy hatrany dia mamonjy any anaty rano poizina ka afaka fotoana vitsy monja dia ho faty raha tsy voatsabo ara-potoana. Sampy hita fa tezitra tokoa aloha zareo ka namary faty antsika. Hita ny hatramin'ity lavaka ity. Raha izany sika no mitsanona tato izany dia efa lanindro zareo. Inona izany ny azoko hanampiananao profesora? Inona moa ny azonao atao amiko e? Avotiny ena fa tsy misy hevitra tsony amiko. Tsy amelanao rehereto ka amin'ny mampitsabo sy mpandalina manokana ny ravikazo fanaovana fanafody antsika dia hikaroka amin'ny fanafody anafodana ny ianao ka re zao e. Za rehefa reraka tsy mahateny mafy tsoniko inona indray ary. Fotoana tokony hanavotanao ny hainao ve dia olanino amiko eto e. Matoky ahy ianao profesora fa tsy maintsy mitondra fanafody anao eto lasa aloha. Tsia profesora, mary avy ianao e. Profesora, iny kosa ny fanatsiaro tena raha vao mioka an'ilay ravikazo nikarakaraiko fanafody ho azy teo. Fa inona ny menao any tao tsaroako maivamaivana izany ny vatako. Fanafody vita tamin'ity ravikazo teny no mekanao ka. Mbola misy ambiny eo fa afaka mamerina misotro ianao rehefa avy eo. Aleo aloha hiasa kely ilay teo e. Tsy tokony hijanona tsony ny efitsika satria efa fantatraritra reo ty toeran'ity a. Mino afa tsy maintsy hanao tapody fo eto reny. Marina tokoa aloha izay e. Amin'izay antsika vao tena tsy afa-miala tsony. Ely izany fa mihetsy tokony hoentina dia andao andeha tsika. Fa nga efa nahazo izay ny ianao no toa efa lasa natanjaka be. Efa misy entana mandositra fa misaotra anao e. Raha tsy izany efa tsy anisan'ny velona tsony ny tenako. Tsisy tokony hisaorana ho azy amin'ny profesora fa ianao aza ny hisaorana satria nareo ihany angeny nampita an'ireo fahaizan'ireny ka nafako namonjy ianao ohatran'io e. Fa raha tsy nihetsika koa ianao dia zava-pona ihany izany. Mila piarina ny fikarohana ny ratofina fa tsy natao horaketina anaty baoritra fotsiny ka. Maro ange ireo milaza azo manampahaizana fa mirenireny tsy lany andro amin'ny zavatra hafa fotsiny. Aleo an'izany fa efa vonony reto ny entina kely sazantsika e. Tao andeha. Ary aiza liantsy lavalela teo rovatsika tena. Le ambana fanafody teo koa aloha entina ihany fa tena ilaina. Efa natoka tao anaty sakosy ato ny fanafodanao ka. Antio kosa ilay antsy be. Efa naninona tsy nety niditra ny alana soavaly. Tsy maintsy najany any am-piteny fa manjary hohanin'izy ireo raha hoentina ty. Fa zareo ve izany dia tena tsy mifidy hohanina mihitsy. Ohatray, izay rehetra fantany fa misy nofa mandrady efa sakafony avokoa. Dia ahoana izany ny ataontsika izao? Tsy maintsy mandeha mihaona amin'ny vatana amin-jareo aloha tsika ahafantarana raha mbola andro no manao na tsia. So dia tokony tsy tonga dia makany aloha tsika. Fa nahoana? Akasendra mbola any amin'ilay lavaka ihany zareo. Ndao jerena andra izany nefa mbola tadidinao tsara ve ilay lavaka? Mbola tadidiko ka. Aty ny lalana. Arenina izany reto entana mitoby eto reto? Ka reo ilay entana sy akanjon'ireo mpiara-mianatra aminay ny saika hanao fanazarana taty. Ay, mbola lavitra eto anga izany lavaka ny fiainanareo izany? Ohatra ny efa kaiky eto ny fitadiko azy ka. Fa maninona izany mbola tsy nisy mifanena tamintsika ireo olon-dia ireo na ndray aza. Mbola misy zahatra mahavariana azy ireo any. Izany Indrindra moa fa raha hoe misy naman'izy ireo matina toy izany dia mbola mety variana manao fombafomba andry zareo. Lokanina. Efa eto anoloan'ny lavaka sika izao. Izay lavaka lazainao eo. Tsy ampozinao tokoa hoe misy lavaka ato ambadika ity hazo midoroboko ity e. Tsara afina. Nefa rehefa tena hikaroka izy ireo azo antoka ihany ny ahitany'ity lavaka ity na dia misarona be tahaka an'izao ary. Fa efa tsy atsony anie zareo e. Tsy misy nizaniza tsony eo tazaniko avy aty ambony aty. Lasa iza nefa rehefa tsy ato e. Tsy mino nefa hoe ho tafavoaka ato ry zareo sady hoe olona roa izany fotsiny. Tena tsy maintsy tonga dia makany amin'ireo toerana misy an'ireo olon-dia ange izany sika e. Izay mety tsy misy afa-tsy izay ny azontsika atao. Mbola lavitra eto anga moa. Azo lazaina hoe lavitra. Tsy maintsy makaina matetika tsika fa izaho moa araka ny efa nilazaiko taminao teo tsy afaka mandeha tongotra ela be. Ka sao dia mba ho tara loatra amin'izany tsika. Aleo raha ngapa beko ianao rehefa reraka. Ataonao iza izany ny entana?
Vimbinina rehefa andao e. Misy manaraka angatsika izany Vetsy aloha ianao fa avy hatrany dia tetehako amin'ity antsy be ity izy misososo eo. Karaha sendra mibeno fitsika dia ahoana? Manao taridositra ihany aloha ny fanafodiny raha izay ny zava-misiko. Ino ty amboarinao ty? Le tsilona mandehany antsika ihany ty anaovako fitaovam-piadiana ity. Fonosina taratasy ohatr'izao aloha. Dia avy eo atao ahoana? Tsofina mafy ny tsilo avy eo. Raha vao voatsatoko ny tsilo ka mahazo raha amin'ny vatany zareo fotsiny dia ho lavo izy. Mila mahay mitsoka sy mikendry tsara fotsiny izany dia mety. Izany mihitsy efa navita maromaro reto ka raha misy avy manatona antsika dia ireo ataovy aminao ny sasany. Reto ambiny reto kosa ataoko aty amiko. Tokony efa ho tafavoaka ihany tsika raha izay lalana vitsy izay ka. Tsika koa nge sady miafina ihany ka izay ny somary mahaelantsika vao tafavoaka. Renao ve izany feo marobe avy manatona antsika izany? Tena avy any aorianantsika ihany izany Avy any aloha izany ka ino tsara nge sady misy ny avy any aoriana no misy ny avy any aloha. Voadidina nge izany tsika profesory. Mazava ho azy. Matahotra izany. Tsy afa-mihetsika intsony efa efa ireo manodidina antsika ireo daholo zareo Tena masika sy avy be daholo ry zareo. Eto vao tena hanomboka ny ady sy ny tolontsika ka fihezo ny herin-tsaina sy ny herim-batana rehetra. Tsy maintsy miaditsika alohan'ny alavoana na resena. Tandremo fa misy ray avy manatona antsika ty. Riny izany ataony tsy tonga dia manaikitra antsika fa manorokoroka ohatrany hoe misy zavatra tiany ho fantarina izany. Aleo aloha jerena izay tiany atao fa raha vao mitady anaikitra dia avy amin'ny antso be. Tandremo fa manondro anao nge izany profesory. Rinona koa no nampiorakoraka be an'ireto teo raha vao nanondro ary zareo. Milaza fa ianao no namono namany tamin'iny antso be iny raha ny tiany ambara. Loza fa reny ny fofondra tamin'ilay antsy. Sady tadidiny koa azy ireo iny antso iny. Tena tezitra mafy amiko izy rehetra ry miora. Rovony tena profesora. Io fa manomboka mitady anaikitra anao nge izany dia miala any aloha aza mikasikasika kely akory Tsy salasala ianao ny kapalohany. Zao ny saza azy rehefa tsy mahay miaina Reo indray fa tezitra ny namany ka avy hatrany dia mirongatra makaty amintsika daholo. Aleo fa avy hatrany dia tsy indraiky daholo izay manatiny eo. Inona ity? Ino? Reo fa hitongorona eny anao profesora. Fa maninona no ianao ihany ny fanjevony fa tsy misy miraharaha azy zareo Zany hoe tsy tokony kasika azy koa zany ianao fa vao mainka mampasiaka azy ireo. Aza mikasika azy aloha ianao fa mandehana miataka lavidavitra iry angany. Dia avelako hiady rehefa ianao profesora. Raha vao mamaly azy eo koa ange ianao dia hitangoronana eo Avelona izay andery olondia ho fona re. Aza manatinao ianao fa tsy misomonga ange reo Ka navitra anao tsy ireo fa fendia kekitra ny vatantenanao. Ny akanjonao koa efa rovitrotra daholo sady fendraha. Tsy mamela maso reto ry miora. Manapatra ny atezerany amiko ry zareo. Avelao anampy anao. Efa reraka ange ianao izany Tsy ry miora. Mesory ianao Tsy rehefa tezitra be aminao koa nge ry zareo izany ndany ianao manavitra aina fa zaho ezaka nebrebe an'ireto eto mandra-lasa lavitra anao aingana. Ena re mahereza dia samy ho tafavoaka atsika. Maro loatra ry zareo ka tsy tohatra profesora intsony. Sa kosa niezaka nanavitra aina saingy tsy lasa lavitra akory dia azondry zareo. Mbola tsy nanao ninonino amiko aloha ry zareo hatreto fa efa tsy misy tongotra aman-tanana intsony koa sy profesora fa laniny zareo. Mbola velona nefa izy na dia efa tena reraka azy. Miora aza lasa sainany amiko tsony ianao. Sodrano anao mahereza ianao. Zay ny vitany amiko. Raha toka tafavoaka somatsara ianao dia ampitao any amin'ny vady aman-janaka ao any fa efa niady mafy any tsy afaka.
asa mbola miteny azany aloha ianao profesora. Za koa moa tia mifantotra tongotra aman-tanana ka tsy afaka mampisotro fanafody anao akory. Mbola samy miady sika izao ka tsy haiko hoe anao ahoana ny farako. Matoa mbola tsy kasihan'ny zareo anao dia misy antony izay tsara vitana sy mahery andro ianao. Za kosa tsy misy antony tokony ny avelomako tsony. Tsy tanaka ny rangotra, tsy tongotra itsipaka. Resy ahy. Tsy mampahonena ianao. Ary to fa hoentinareo aiza izy e? Veloma ianao. Veloma profesora. Latsaka ny ranomasiny taritarian'ireto tsy manana fohantry reto. Tsy mitsahatra mijery ahy izy mandra-patifiny. Mangina indray ny tanàna fa lasa nanaraka amin'ny profesora ny daholo ry zareo. Sarery ny tafela eto. Mila mitady hevitra malaky hanafodana amin'ny profesora ka ahoana nefa ny atao eto ampifatorana eto. Izay ve ny fotoana ny onana sy profesora farany? Aloka tena misy femoka tapa-piainga izany. Izay mba nambara fefa tafiditra ny tanànan'izy ireo tanteraka tsika. Ka inona izany mampikotaba zareo toy izao? Manao sorona zareo satria misy naman'izy ireo maty. Ka iza sa inona ny ataon'ny sorona io? Izay fahavalotratra ny arifanta fa namono namany ihany no ataon'ny sorona ka na io biby na io olona dia izay tsy maintsy ataon'izy ireo mitondra fasana ary miafara fanaovana sorona izany. Dia efa inona nefa ny tsy maintsy hanaovana sorona e? Fomba fanao nadiovana ny tanàna sy fampijaliana izay nanao tafady ny antony. Ka raha izany dia aleo vonjena malaky izany olona izany sao dia ireo namako ihany ka ho tara loatra etsika. Misy fadifady mila tandremana aloha mialohan'ny idiranao izany hoe esory aloha ny kiraronao dia tsy maintsy miboridana ihany koa ianao. Ny manala kiraro aloha vitako ihany fa le miboridana koa sao ny tena tsy vitako sady boridana ambony ampanotoandry zalahy koa ve? Jereo raha tsy zara raha manao tako-kenatra ry zareo. Miafy kely aloha ianao e. Malaky fa mandroso ny fotoana. Ka maninona nefa raha atao mody olo-be toanao ihany koa e? Amin'izay mba afaka mitafitafy kokoa. Tsy mety intsony izany e. Takony tsara fotsiny izay tsy tianao hita dia ndao iroso fa efa mandeha izany sorona izany. Fa ina mampangovotra anao miaraka amiko e? Tsy sahy hikitika anao io fa aza mataotra satria babo ny fiverana anao. Ny babo azon'ny olobe mantsy tsy sahan'izy ireo kitehana. Ka tsy izany fa mangatsiaka be ako. Herika koa mifafy. Tena tsy sakako izany atsika izany ka. Tsy zatra le miboridana ianao e. Oay, tena miziriziry be milo vaky izany kibonao izany. Tsy akoa ileo toeravikazo ty hamoaka ny rivotra ao anatinao. Izay marina fa nivoaka mibosesika daholo le rivotra na azo an'le ravikazo masika nomenao aty. Ka tandremo sao mono ny fofonato ny fofon-drivotra rehefa anao fa tsy tian'izy ireo tena fady izany. Ka tsy aleo ve aloha za hivoaka any ivelany any raha izany? Tsy mahazo misaraka amiko ianao fa hifandro teandreo any e. Oay, fa tsy profesora vy mikirasoraso be antony io. Ny lohany mombany sady tsy misy tongotra aman-tanana intsony izy. Fantatrao nga io olona atao sorona io le profesora nitondra anay taty dia aiza izany mio raha amin'izao? Tianao ve ny hanavotana azy sa le hanabavinao ihany no tao izay ahitana azy aloha e? Satroko avotana daholo zareo koa. Aina toy ny hena rehetra ihany ange ny lalaovin'izy ireo e. Aleo fanatiny antsika e. Manaraha avy eo aoriana ianao. Ary aiza ary izao misy ao miora. Ry zareo koa maro be ka tsy hifankahitana mihitsy. Efa tena reraka io namanao io inona ny tenin'ny profesora ambara? Tsy azoko avoatra miantso amin'ny alalan'ny lohany izy. Te resaka aminao izy izany fa andao hiaraka hoeny aloha e. Profesora, tena izao hoe sisa manjo anao fa aizy miora? Ve mbola velona tany ianao e? Mifatotra sy anaty tranondravatsy izy. Mila mifanafotanao izy. Aza matahotra fa tonga nafitra anareo izay. Nareo ahoana? Fa izy io miaraka aminao io
lehibe amponina ao anaty io tsy mahay ny fitentsika izy fa aza manahy ianao fa tsy hanao inonanao ntsony reo. ay ndeha avotiny ny anapavinao fa aza misahiranamiko tsony sao tara loatra nareo. Fa iziny zany teny tsy fantatra lazainy zany. Baiko milaza fa miantony sorona. Zay fefa samy lasa miparitaka avokoa zareo. Nasokarakaraina malaky tia namanao ty fefa mbivotra zany zany a. Marina tokoa zany andao fa hoentina tsy amin'ny tsy trano ravitsy izy dia ao no karakaraina fa ao ihany koa ny anabaviko ny nafatotra ry zareo. Tena tsy namantsika tsony professeur tara loatra sika be loatra ny raha very taminy ka nitarika amin'ny fahafatesany. Mampalahelo izy saingy tsisy azonao atao tsony. Eny e zany hoe amin'ny fahafaly rehefa mba avitra sy ny kitiandry zareo ianao. Izay tokoa nahagaga asa mety hoe inona ny antony tsy mbola nihinanany a? Ataovy amin'ny fiteny logana dia antanio azy. Inona hono ny antony tsy mbola nihinanany zareo ary monsieur Logan? Ny antony voalohany andro dia noho ianao lava volo sy misarakorako volo ka mbola tsy foin'izy ireo, zany hoe mbola saika orsedrainy ianao taorian'ny sorona ka raha tafavoaka tamin'izany dia lasa naman'izy ireo. Sedraina ahoana zany? Sedra maro, zany hoe ampanaovina fomba fiainana namparan'izay sarotra rehetra fanao aty ianao. Sofa tsy taronareo nanavitra raha zany fa za tena efa verevitra mihitsy teo ampifatoranaoko. Tsy maintsy miala eto faran'izay malaky aloha tsika ry zareo a. Fa ahoana anga misy tsy milamina tezitra be ry zareo tamin'ilay nanakanako ny sorona teo e. Sady za koa tena efa tsy tehijanona maharitra eto zany ka mitady olona hafa atao sorona izy. Maninona efa nyvonoiny zareo io professeur ka maninona tsy izy no natao. Tsy tiany izy satria efa tsy misy aina tsony. Dia aleo entina zany izy dia alevina any an-dalananka. tsy vao maika ve zany atezitra zareo e hitambarana eo tsika dia hoaizandray. Tsy afaka mitondra nofo mangatsika ntsony tsika efa manjary mandika ny fadifady eto. Dia aleo vao tafady amin'ny ka Raha izay nisy eo dia samy tsy amelan'izy ireo sika telo fa hitambarana eto. Ka andao anavitrena dia izao zany raha izany. Tsy afaka miala mora eto tsika fa mila rebrebeko daholo zareo vao tafavoaka tsika. dia ahoana zany ny ataonao? Avokako amin'ny faritry ny tanàna nareo aloha dia avy eo miverina manao izay havariana zareo. Mandalo nareo ary ataovy izay atongavana any amin'ny toerana misy ny soavaly ry samby ataovy amin'ny toerana azo antoka ny anabavinao avy eo ka miverena maka miaraka amin'ny soavaly. Dia ahoana ny afahako miditra eto miaraka amin'ny soavaly? Tsy miditra ty intsony ianao fa misy fitaovana famantarana omeko anao ty. Tsy dinao fotsiny ty bokotra meno ty dia misy fitaovana kilimany eny no ty ampiko. Izay zany fa tery zany zay. Sady zareo koa mbola variana amin'ny tangoronao ka aleo ara loatra amin'izao. Na zany aza aza diskotikoty be toy izao nareo fa maharatsy ny fivoanareo ato zany. Dia ahoana tokoa zany raha sendra misy fahavalo taraiky any ivelany any ka mifalehatra aminay. Zany ray aloha tsy neritreretiko e. Taona saika nanaovana sorona ny androany ka mbola tsy misy tavela amin'ny velany any efa tafangana daholo izy rehetra. Samy maninona moa raha velantsika any ilay rangabe iny e? Tsy mety kosa izany toe-tsainao zany. Inona mahatonga anao ilasan'izany? Ka saotra tafiverina avy an-tsononareo miora izy angeny nanavitra antsika e. Atao ahoana ny fijeren'ny olona efa miozaozy ny ady rery any. Tsy vitsy tokoa ny olona no manadininy ny sovitany hafa taminy na koa zany ka marona zanyko hita eo amin'ny sehatra rehetra zany na ara-pinoana na ara-piaramonina indrindra moa ny ara-panabeazana izay andry lehibe kina ny hoavin'ny taranaka sy ny firenena. Firifiry moa ireo mpampianatra sy mpanabeny mba misitraka ny anjara valosony avy amin'ireo ray aman-dreny rehefa tafita ny zanany. Asa dia masika re sady za koa ange matahotra mitsanina rereto e nefa moa asakatsakao io. Tsy hoe masika akory miora raha milazan'izany fa tokony hatsiaro tena ny tsirairay izay nanaova-tsoa teo amin'ny fiainana. Lehilahy efa lehibe izy nametraka ny fitokisany tamiko sady nanavitra antsika dia ho satsika nivadika aminy.
azafady le samy fa eritreritra sendra nandalo fotsiny angeny iny aka izany angeny ny diako mafy ny amin'ny profesora teo hoe hosetry ny fanampiana antsika teo amin'ny fiainana ka nahatonga antsika toy izao eny rehefa diso tanteraka okizay efa nataoko amin'ny toerana azo antoka tsara ianao izao dia aza mihetsiketsiky eo mandra-patongako mino fa tsisy ahitanao eto ho tsara mandroso tsara miverina ianao samy tsy ho ely izay dia hiverina eto fa aza dia be fanahina loatra na zany ara moramora ihany so dia injery eny ambony sovaly eny eno izay fa lasa vetivety aso dia hivadian'ireny eo ihany monsieur Logan ary aleo amin'izay pijeriny ty bokotra miheny ty ho fampahafantarana fa tonga eto tokony miandry eo amin'ny 10 minitra eo azany dia tonga Logan araka ny filazany raha tsy tonga ao anatin'izay dia misy olan'izay ka mila manafitra ianao misy tamiko na namafy efa dila nefa izay minitra ny fanomesana tsy andry ela rangafa tonga dia hiditra miaraka amin'ny sovaly dia ho hita eo izay maso azy aiza le basy meno Loganao ampiasako iny dia eto koa lasao ia efa betsaka ihany izay voaripako izay fa tena mbola misy samy voaka ihany izany azy efa mividy zareo ka ary aleo hiditra amin'ny lalindalina amin'izay tena mbola tsy tara io mivadika tokoa Logan tena kevitry ny atao sorona izany tonga raha-potoana ianao ry samy efa teo ampandrasana ny antsatra zareo fa hanapaka ny loko atao sorona tsisy an'izany tsy maintsy tonga manavitra anao ary aleo aloha tonga dia hovako fatoranao tena efa nalana izy ireo ny saritavanao izay no nafantaran'izy ireo fa tsy namany fa noa fa ahoana nahatonga azy ireo nanalany saritavanao raha zavarina fampiresaka tamin'izy ireo iny nisy nanala tampoka ilay izy tandray fa misy avy manatona anao indray ireny rehetra ny terarafako mipala toy izao reo ao mihitsy rehefa tsy mahay miaina sy mahazo enjana mantsy ireo anao voatafady ihany ny tany maimbo raty tsara aleo amin'izay ampiakariko eto ambony soavaly ianao dia anainga ravetrantsika tena reraka be zany mila tsy hatazona ntsony ao mamikira mafiaraka ny herinao fa tsy maintsy miala eto ainganitsika voka hatraminy dadabean'ny ankizy izany anisan'ireo zoko be reny sady masika ireny tsy mamela maso fa mihinana avetrany ka ahoana hodifiriko sa ahoana manakatsakana ny lalantsika mantsy izy izany sady mandrangondragotra be ataovy amin'ny fanaovana azy any izay mahafilosy tsy mataotra vavambasy efa hita fa fata mbola manao vivery ihany miala tsiny ary zareo fa tena be loatra izay namanay laninareo izay ka rarany raha olona aniko aminareo daholo mibala rehetra vao hivoaka eto izay zany to tsy nisy nianana ntsony reto izy tsara ho any zareo zany fa mbola ho aizy ianao zany anamarina hoe mbola misy misitrisisitra avy ihany sa efa tsy misy tsony izay ngambany izy efa ripaka hatramin'ny kely indrindra ireo ay ka mahazo mivoaka mpilaminana amin'izay zany tsika tsisy tokony ahina ntsony ny amin'izany zoro ny lalana fifaresy ireny ka tsy sanaraka antsika na mbola misy miafinafina azy any ny amantsy tsy tiako indray le hoe anaraka asy anelgelina atsika eny satria tsy maintsy akaina kely vetivetsika fa nome fanafodinao raha reraka loatra ianao misy Logan teny fo maizina ihany ty ny andro mbola tsy miveriny samy sy lerangabe inona indray ireny no miseho any sanatria ve ka ny ara-babo andry zareo izay vao tena ferirera ty ay samy misy fiona soavaly ka iny avy ny lavitavitra manangasangy iny nefa ohatra ny olona ray ihany inge izy izany nefa izy moa nitaingina soavaly akoatra azy ireo izany hoe ndray andro zareo izany iny efa sasamendry ianao izay tena ela be ianao ary izy ilay olana votanao ny to ianao rery miverina avy any teo ny boka ny lomano izy ka tafahita vao retrika fa retrika ahoana ry samy efa saika atao sorona izy ny tonga tsy nanaka hatramin'ny farany nefa fa ndrarafako mibala avokoa rehefa valo avitra ihany izy ka afaka niarana-ndositra izay avy eo tena kaizary izy ny tsy niaraka taminao ka inona hoe ianao no nitranga
rehefa hoe azonay antoka fa tsy misy nanaraka ntsony izay dia nakaina kely teny an-dalana satria reraka be izy ka tsy maintsy nomenina fanafody aloha. Dia ahoana nefa? Tsy araka ny eritreretinay zava-niseho fa hay tao ambany azony janonanay tao mihitsy ny misy ny andry ka avy hatrany dia nitoraka alefonanay. Izaho moa nainala kely teo ka teo amin'ny tongotro ny vofa loganina tonga dia tena vo teo amin'ny fony tsy tahanantsony miainy. Izay ilay enjana ao anatin'ny fotoana farany voapotraka. Ny fatorako teo ambony izao vary izy dia niala malaky teo izay satria koa moa efa lany ihany koa ny bala rehetra taty amiko. Tsisy afaka nanoherana amin'ny fahavalona nentika anay intsony. Natoika any izay farafahaizako nitazonana aneny avy eo rehefa tena lasa lavitra izay. Taingidrisy. Izay izany ny anjarany fa aza mitanontsika ohatran'izao intsony samy. Hitanao? Dia fanalahy-ity moa no nomeny ahy taloha anaty ampiarahany eny. Fanalahidiny ninona iny? Fanalahidiny trano ity nomeny ahy ity. Izany ve? Mbola nahasoratra sy nahavita an'ity fifanarahana fohy miampony sy ny anty izy mialohan'ny tena ataperany fofonay. Tsara vitany ianao raha izany. Fa nga tsy manan-janaka na fianakaviana izy? Tsy manana n'izaniza intsony izy fa tokana matany. Mampalahelo abe indray izy izany raha izany. Tena velanao any izany izy? Nalefika izy avy eo mba tsy ho an'ireo mponina nala ireo no fony. Dia ahoana izany atosika? Aiza no ody? Miandro efa miha-maizina? Ho any an'ilay tranony loganina rehetika e. Miakatra dia andao. Tena tsy naponziko tonga sy tafavoaka tamin'ny tanjona irina toy izao tsika ro eo raha. Iza moa ny nanantena fa mbola tafavoaka tao anatin'ny alana piditoziny sika. Ka izay ange ho ahy. Teno ah. Tako natateraka teo anaty antsika ny apitso. Nefa moa matombola ny hiratra toy izao indray ny lalako mbatsika dia sitraky ilay ray be evy teo ambony mbola nanantsika fiainana tsara lavitra noho ny teo aloha. Ay firana daty mba mahatsapanyizany koa e. Efa ela izany ny tsapako ka. Fa ahoana aloha izany ny hevitra ao? Ny hevitra ahoana moa no tiany samy ho fantatra? Vita tanteraka iny mombamomba ny famitana ny fianarana sy ny fanomanana no avintsika taty ivelany. Ka ahoana hitotodohany an-tanindrazana amin'izay ianao sa hijanona hiaraka amiko aty? Ay ve izany e. Raha ny hevitra aloha no tiany samy ho fantarina dia aleo hiverina ny an-tanindrazana amin'izay ah. Ampy angamba izay atostolona tamin'ny fanomanana no avy taty izaiko. Tsy maninona izay safidinao ka. Fa ianao izany tena tsy hiverina ny an-tanindrazana intsony. Mivezivezy eo ihany fa aiza koa moa sanatria dia hoe hanadiny ny tanindrazana ny eviny e. Ka nakamaroandreo namantsika tonga daty mantsy tamana sy te halala ny tany ny eviny intsony rehefa tonga tiako. Izy ireo izany fa tsy zaka. Tsy tokony atao tsinitsinina ny tanindrazana satria ny tanindrazana no fototra ny harenana teo amin'ny fiainana. Ianao koa moa efa nandova be tamin'ny tompoky lalogana. Izay indrindra. Ataoko aiza reto arembe reto. Ho afoko sy ho avelako amin'izao fotsiny aty. Tena nahay niary tokoa ilay rangahy ah. Nahagaga dia taiza daholo izany nahitana indreo volamena sy vady somary be nafeniny tao anaty lakavy ireo. Araka ny fitantarany e. Dia hoe niezaka mafy izy teo amin'ny fiainana. Izay ihany ny fantatro. Fa raha izay nahazony azy aloha tsy ahoako fa mifantatro dia efa nafono ary eo matoa izany no nomeny ny fanalahidiny trano. Aza matahotra ianao fa efa natokako ny an-tsaranao e. Amin'izay koa mba misy aina soavako ny ankohonana sy ny fianakaviana. Isy azy izao ny hafalian'ny any an-tanindrazana na re hoe tafavoaka ihany tsika. Izany tokoa. Nefa tsy fantatra izy ireo fa lalan'ny teza sy makadiro ny lalovana vao tonga amin'izao tsika. Ka izay ilay lalam-piainana tsy maintsy izoran'ny ambany masoandro e. Tsy maintsy miaritra mafy aloha vao mahazo ny soa. Tsy laviny izany e. Saingy ny antsika tena efa niatra amanaina.